Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsune, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI, Anulchuanao ni Vavao. Iazakazana indray ny fananganany rafitra malo tena misana ny fividianana. Saika ara-pitso avokoa na totosan'ny fividianana izay hosolo tena atoy ireo rafitra manana anjara toerana ao anatin'izany. Izy mazao no tokony fantatra daholo ireo mpikambana maharitra. Ny tsy fisian'ny fandriampahalemana amin'ny fampiasam-bola, io no antongoavana manakana ny fidiran'ny mpampiasa vola vahiny eto amin'ny firenena malagasy raha nambaran'ny soliteran'ny bady androany nandritra ny atrikasa iarana amin'ny mpampiasa vola tsy miankina na avy eto toerana ny ivelany miaraka amin'ny fanjakana. Maloto ny 700,000 eto Madagasikara, vokatry ny dorotanety sy misetriky ny orinasa. Io no antony nahatonga ny setrika nadevimbe ny farany herinandro teo izay namparaha olona maro. Fandrotsahana orana artifisialy no vahaolana hita ny fanjakana manoloana izany. Tantara foronina izay no ibana mandritra ny herinandro ny avatsa UPM eny amin'ny tahalala Ariasina. Ny tanjona kendren'ireo mpikambana ao amin'ny avatsa UPM na tanorana lehibe dia fanandratana ny ankatony soratra malagasy. Tafakatra 70 ireo olona maty vokatry ny horohorontany nitranga tany Afghanistan, Inde sy Pakistan ny maraina teo raha nitatra farany voray. Mahery ny zato kosa ireo olona naratra tany Pakistan manoloana izany. 7.5 teo ny marodrefy ny Richter no hery n'ilay horohorontany. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, paramède GSI Bypass, diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Inscription ouverte au GSI Antananarivo, GSI Analakil, GSI Itaos, GSI Bypass, GSI Ambudflau. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knapp Saint-Péflou.
ISA Mbulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Desanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Tokatrano tsara karakara fianakaviana milamina ary indrao misy sanjasateraka mba hatsara ny fiainam-pianakaviana mety amiko ary mety aminao dia io azo antoka sy mahomby ny fampiasana azy dia io dia natao ho an'ny vehivavy toay. In 2016, President Obama is looking for 1,000 young African leaders to come to the United States. If you are a Malagasy or Comorian between 25 and 35 who speaks English, you could be the young leader we are looking for to study in the US for 6 weeks, to work with young leaders from across Africa, and to meet with President Obama. Applications are open on www.yali.state.gov from now until November 11th. Izany banky azitikizana hanomanako no avy ankizy reto. Aiza ro banky akeketo azo antoka hitehirizako ireo vola miditra. Tena mila banky mananatra ake fa ampitomboangana vola tataniko. Sipem Bank, quand tahiry, any ampitombo, zanabola enina isanjato mirotsaka isam-bolana ary azo ampiasaina ankalalahana. Quand tsotra amin'ny zanabola ray isanjato ho an'ny rehetra. Mahery, mafana. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, des magnifiques panneaux solaires où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondra mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Sonorisation en tonalité fidèle et extraordinaire à la pointe de la technologie. Bowlay, toujours meilleur. Luxor, le plaisir du confort. RTL Tour 2015 est en Antananarivo. Miaraka amin'ny Stéphanie. Anga, mamarana ny fankalazana ny farim-potoana eto Antananarivo. Hojony Black Nadia, Tinati, Agongstaba. Ao ny Coliseum Antsonjombe ny alahady 8 novembre 2015 manomboka amin'ny 10 maraina. Vidy pidirana 3,000 ariary. Raha vidy amin'ny RTL Monnaie anao dia 502 ariary. Partenaire média Cool TV. Partenaire officiel Beryl, Huawei. Sponsor officiel RTL.
Voici enfin l'événement que vous attendez tous. Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar vous présente le Salon de l'Auto 10e édition du 29 octobre au 1er novembre au CCI IVA. Des animations pour tous les goûts ainsi que de nombreuses surprises. Participez au jeu SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 34 34 00 777. Une voiture à gagner. Sponsor officiel Telma. Partenaire officiel BNI Madagascar. Total. Keros, toujours meilleur avec Baolay. Keros. Shoprite, mimony indrindra hatrany miaraka amin'ny Keros. Talenta maro, gadona isan-karazany. Izany no hita tao anatin'ny fifaninanana Christmas Carols 2014. Anjatony maro no nandray anjara, 5 no tafiakatra tamin'ny dingana famaranana. Tarika tokana ihany anefa no nibata ny amboara. Manomboka izao, misokatra indray ny fisoratana anarana ho an'ny Carols 2015. Ho an'ny 14 taonany miakatra, na mandeha irery na ao anaty tarika misy olona 5 farafahabetsany dia afaka mandray anjara avokoa. Tongava ary misoratra anarana dieny izao ety amin'ny Cool TV FM, Rotedig Ex Somagel ka hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana Oktobra ihany. Isy ny séance d'information ny asabotsy 30 Oktobra 2014 amin'ny 12 ora. Ho an'ireo izay misafidy ny ampiasa mozika lafika na pré-enregistré dia ny 9 sy ny 30 Oktobra ny fanaterana izany ety amin'ny Cool TV FM. Fifantenana voalohany ny asabotsy 7 Novambra 2014 amin'ny 4 ora sasany maraina. Filan-kevitra 034 07 888 22 034 07 888 43. Keros, toujours meilleur avec Baolay. Keros. Shoprite, mimony indrindra hatrany miaraka amin'ny Keros. Manatitra ny arapa-toko klasy tompoko vavy tonga soindray ato anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra akolo. Miaraba manokana ireo any amin'ny faritra izay manaraka anay amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV any Antsiranana, ny fahitalavitra FMA ny Toamasina ary ny fahitalavitra TNTV any Fianarantsoa. Manasa antsika rehetra ary hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny lafin'ny politika no anokafantsika izany amin'izao takariva izao mitohy hatrany ny fifampiantsina eo amin'ny Marc Ravalomanana sy ny fitondrana HVM manoloana ny fananana ny abattoir etsy Andotapenaka sy ny tanin'ny groupe Tikoa ny Antsirabe samy miziry amin'ny heviny moa ny rotonta ary tsy ho vita mora ity raharaha ity. Mety hisy fiantraikany hatramin'ny fiarahan'ny TIM sy ny HVM eny anivon'ny anteny miram-pirenena izany araka ny fanadihadiany Zora Kotondrina. Ilay mémorandum de stabilité nolazan'ny filoham-pirenena izay tsy mbola nisy nahita maso hatreto no mampifamerina indray ny antoko TIM sy ny HVM. Tsy naharitra elo io famerenana io na io fampidina io. Toejavatra efa niandrasan'ny be sy ny maro fa hitranga na ho ela na ho aingana. Ankehitriny, mianjandro ny tady. Ny fananana ny abattoir etsy Andotapenaka no antony mampiady ireo antoko ireo, indrindra ireo mpitarika azy. Etsakilan'izay, ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia miziriziry fa azo io toerana amin'ny refy 10 hektara io. Milaza izy fa efa novidiny tamin'ny ministera fiompino io toerana io ka vola 100 tapitrisa no efa lasa. Nisy tolobidina atao tamin'izany fotoana izany hono. Raha ataony kady tsotsotra izany, arivo ariary ny vidin'ny metatra toradroa nefa azon'ny orinasan'ny filoha teo aloha miaraka amin'ny fanorenana ao amin'ny avokoa. Azo lazaina ihany koa fa misy conflit d'intérêt ny famarotana ny tany satria orinasan'ny filoham-pirenena no nividin'ny tany eo ambany fiahin'ny ministry ny fiompiana izay eo ambany fahefany ihany. Etsakilan'izay kosa, mampiseho fa tsy andefitra ny mpitondra ka hiady hatramin'ny farany io tany-panjakana io. Nandefa milina androany ny eo amin'ny Seimady anadio ny toerana. Tsy nisy fanampim-baovao azo anefa avy amin'ity orinasa-panjakana ity androany. Ny toejavatra toy itony dia mampametra-panontaniana hatrany momba ny fomba fanaon'ny mpitondra teo aloha sy ireo izay mitantana andraikitra ambony eto amin'ny firenena.
ohatra amin'izany rehefa ny tena avy ny tale jeneraly ny semady dia vidiko ho ahy manokana ny trano fonenan'ireo tale jeneraly ny fandimby teo ka hipetrahako amin'izao fotoana izao. Rehefa izavy ny prime ministre dia alaiko ho any trano fonenan'ny prime ministre andimby ahy. Rehefa izavy ny filohan'ny université dia mandrefy sy maka ny tanin'ny université anambarako trano dia ampanofaiko amin'ny vahiny avy eo. Mampalahelo kanefa izay ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny tany sy ny firenena. Vao mahazo toerana dia ny manao ampimamba ny fananam-panjakana trano no atao. Matahotra angamba dia aleo manararaotra mihinana vao mahazo toerana sao hiala rahampitso. Dia ny fanjakana no volosana trano ka tsy hisy tany na fotodrafitrasa ho an'ireo izay andimby raha hatr'izay. Inona no andraikitra raisin'ireo rafitra tompon'andraikitra manoloana izany? Afaka manome lesona ho an'ny vahoaka momba ny fanjakana tsara tantana sy demokrasia ve ireo mpitondra ireo? Pejiny politika izay hatrany hazakazahana indray ny fananganana ny rafitra mahaleo tena hikarakara ny fifidianana tsy maintsy vitaina amin'ity herinandro ity ny fanolorana ireo solotena tsirairay avy amin'ny rafitra samihafa tokony hanolotra izany. Dimy andro sisa no ananan'ireo rehetra ireo hanolorana ireo solotena miisa 7 andrafitra ny mpikambana maritra ao anatin'ity rafitra hikarakara ny fifidianana ity. Azo fidiana ho solotena anatin'ity rafitra vao ity avokoa rehefa mahafehy ny fikarakarana ny fifidianana Sorakotondrina hatrany. Sakarampitso avokoa no anatotosan'ny fifidianana izay solotena atolotra ao anatin'ny CENI na ny vaomera mahaleo tena hikarakara ny fifidianana ireo rafitra rehetra tokony hanolotra solotena amin'izany. Rahampitso no ampahafantarina ireo mpirotsaka ho fidiana ny avy eo anivon'ny ho lavitry ny mpanao gazety. Rahampitso ihany koa no hifidy izay ho solotenany ao anatin'izany ny eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Tsy misy fepetra takiana amin'ireo mpirotsaka ho fidiana saingy tokony mahafeny resaka fifidianana izy ireo raha nambarany filoha lefitry ny anteny meram-pirenena avy amin'ny Fianaratsoa androany. Zay ny vorina tamin'ny bureau permanence ny inona moa izy ity ny conférence des présidents teo fa amin'ny herinandro ity ny atao amin'ny fifidianana ny mazava ho azy aloha tsy maintsy olona mahalala tsara ny toetra rasy manam-pahaizana momba ny fitantanana fifidianana tsy maintsy olona mahay ny lalàna be da be zany ny critère eo fa raha ho tany sako eto izy dia lava be fa any amin'ny solom-bavim-bahoaka ihany ka mila fa tsy solom-bavim-bahoaka ihany ka tsy voatery solom-bavim-bahoaka fa mety misy olon-tsotra afaka manao ohatrany taminanao tamin'ny haute cour de justice any eny tsy voatery solom-bavim-bahoaka raha ndresaka mandeha amin'ny anteny meram-pirenena itery Rakotonarivo no mety ho atolotry ny solom-bavim-bahoaka ho mpikambana ao amin'ny CENI. Raha tsy hivina ny sinady dia nomemenona ny amin'ny tokony isiany solontenan'ny administrateur civil ao anatin'io rafitra io. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny momba ireo solotena hafa toy ny solotena tendren'ny filoham-pirenena, ny avy amin'ny ACC, ny fitsarana tampony, ny avy amin'ny olavitry ny mpisolovava ary ny atolotry ny fiarahamonim-pirenena. Mbola manana hatramin'ny alakamisy izao ireo rafitra ireo hanolorana izay solotena izay. Tery dia tery ny fotoana raha nambaran'ny ministry ny Atany. Tsy maintsy hazakazahana ny fananganana ity rafitra ity raha nambarany androany. Mijanona tamin'ny fanomanana ny fifidianana teo anivon'ny commune zany ny asan'ny CNT zany dia tsy maintsy napetraka zany ny rafitra vaovao maleo tena zany misana fifidianana ary rariny raha ohatra ka ny CENI zany no ikirakira zany ny fifidianana eo anivon'ny anteny meran-dolona. Efa mandeha moa zany fikarakarana fa ny tanjona zany ary tsy maintsy apetraka zany izy io satria misy ny deadline tsy maintsy apetraka amin'ny fahasivy ambin'ny roapolo ny volana amin'ity volana ity zany dia efa mipetraka ny CENI ary tsy maintsy manao velirano prestation de serment zareo alohan'ny andraisan'zareo ny andraikitra zany. Mbola mampametra-panontaniana amin'ny be sy ny maro hatreto momba ireo mpikambana ao anatin'ny CENI ireo sy ny mety ho fahaleovan-tenany izany rafitra izany. Raha toa ka afaka mirotsaka daholo ny rehetra, ho azo antoka ve fa tena tsy olona atolotry ny filoham-pirenena avokoa no fidian'ireo rafitra sasany toy ny ACC na ny avy amin'ny fitsarana tampony sy ny sisa. Maresaka mikasika ny toe-karena kosa indray mbola mila fandresendahatra ny fampidirana mpampiasa vola vahiny eto amin'ny firenena malagasy, ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana amin'ny fampiasam-bola ary ny olana amin'ny fotodrafitrasa ireo no mbola olana goavana tsy mampitombo ny fampiasam-bola eto. Raha tsy ihany koa ankilan'izay ny lazan'ny firenena malagasy any ivelany manoloana ny fisian'ny kolikoly sy ny olana ara-politika. Ireo rehetra ireo no iandrasana ny tombana ampitomboana ny fahatongavan'ny mpamatsy vola. Fanadiadiany Lili Rabiata. Tsy voaro ny fampiasam-bola eto Madagasikara, io no antony tsy mbola mahamaro ny mpampiasa vola eto araka ny fanazavana solotenan'ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana na ny mpampiasa vola teratany na ny mpampiasa vola vahiny samy hiaran'ny kolikoly sy ny olana amin'ny tsy fisian'ny herinaratra.
Les investisseurs tsy ny faharisian'ny mpampiasa vola vahiny ho tonga eto Madagasikara no tsy ampy fa misy teboka lehibe roa miverina foana ny fiarovana araka ny lalàna vao nilazain'ny minisym-panjakana teo ilay lalàna mikasika ny fiarah-miasan'ny fanjakana sy ny tsy miankina efa dingana lehibe iray izay izany hoe raha resaka fiarovana araka ny lalàna ireo lalàna rehetra ireo tokony hanome endrika tsara ny tontolon'ny fiarina eto ny teboka lehibe faharoa dia ny resaka fotodrafitrasa na ny lalana na ny herinaratra sy ny sisa routières, énergétiques, etc. Kolikoly, famitsimbola, fitantanana tsy ara-dalàna ny volam-panjakana, isan'ny sakana ihany koa ireo amin'ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena. Andraisolo-tena avy amin'ny mpamatsy vola vahiny Madagasikara manomboka ny 10 ny volana Novambra izao, anaovana tombana ny sehatra iadina amin'ny famitsimbola. Io fahatongavan'ny communauté internationale io zany dia tafiditra ao anatin'ny fanaovana ny atao hoe évaluation des risques pays. Dia indrindrindrindra moa zany amin'ny système ny sehatra iadina amin'ny famitsimbola sy ny famatsimbola ny fampirorona ny tena anaovan'zareo zay tombana zay. Ary ao anatin'izay koa zany ny Banque mondiale dia anao tombana koa efa manomboka koa zany satria efa tonga ny taratasin'ny Banque mondiale ny azy zany maharitra eo amin'ny 7 volana eo ny faharetan'le hoe évaluation des risques pays mba ahafahantsika zany miaro an'ireo vola zay ampiasaina eto Madagasikara mba tsy ho vola maloto. Atrikasa mandritra ny 3 andro iarahany mpampiasa vola tsy miankina na avy eto an-toerana na avy any ivelany miaraka amin'ny fanjakana no amaritana ireo olana amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Mbola mitohy ihany koa ankilan'ny fandresendahatra atao amin'ny mpamatsy vola any ivelany taoriany conférence de Lima farany teo ary ny conférence de Paris izay atao amin'ny herintaona. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy manapataperana ny fimenimenoman'ny olon-tsotra sy ny orinasa vaventy sy madinika manoloana ny fahatapahan'ny herinaratra isan'andro izao. Manoloana ny tsy fisian'ny vahaolana maritra avy amin'ny fanjakana dia ny isa indray nolalaovina amin'izao fotoana izao nambara indray androany fa 10 mégawatt sisa no tsy ampy hamatsiana herinaratra ho an'Antananarivo raha toka 20 mégawatt no fanazavana azo ny farany herinandro lasa teo fanampanazavana iarana amin'ny Feizo Rafaly. Mbola filaram-be no hita eny amin'ny tobin-jirama amin'ny fandoavan-jiro. Tsy mitsatra fa velotaraina hatrany ireo mponina ny amin'ny tsy fifandanjan'ny herinaratra azo sy ny sarany aloha. Tamin'ny 23 zany ny farany tokony hiverina ny jiro androany efa 25 dia lestasy nefa amin'izao mbola mitohy foana jirama aloha foana ny famezinana ianana foana dia tsy fa dia miandry sitrapony jirama indray aloha zany izao hitanareo amin'ny filarana lavabe sanandro izao aloha izay mba hiverina jiro fa ampy izay Ny ministry ny Angovo Etsakila mbola mangataka fotoana amin'ny mety ho farany delestage eto an-drenivohitra na ny mpiandraikitra any amin'ny mety ho fahasimban'ny fitaovana amin'ny maha-olombelona mpanamboatra azy. Ny hitadidiko aloha amin'ny faraparany volana oktobra izy dia tsy maintsy ho tapitra ny delestage. Ireo moa zavatra milina vitan'olombelona ireo raha sanatriany vavaka misy fetezany misy asa fahasahiranana fampandehanana azy dia ho hitantsika eny ihany. Ny mahagaga nefa dia nahenan'ny ministra ny filana angovo tsy ampy eto an-drenivohitra. Nilaza izy fa 10 mégawatt sisa no ilaina dia ampy ny famatsiana ny herinaratra eto Antananarivo. Araka ny lazaiko teo dia eo amin'ny 50 mégawatt eo zany ny gamme de puissance sika ka natonga antsika niaritra ny délestage lavareny iny. Tonga iny 40 mégawatt, 10 mégawatt sisa ny tadiavina. Io fanambarana io izay mifanipaka tanteraka amin'ny nambaran'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny orinasa Jirama tamin'ny 13 ny volana septambra lasa teo. Raha ny fanazavana ara-teknika nomeny no zoina tokony 20 mégawatt ny herinaratra tsy ampy amin'izao fotoana izao. 70 mégawatt zay zany ny puissance disponible manodidididina any amin'ny 70 any ho any ny kapy ary mbola hiakatra io. Firiaran'ny tarehimarika tena marina manoloana ny teny roa ohatr'izao. Manamafy ny ahiahin'ireo mpanjifa ny toe-javatra toy io. Hatreto, nitoy ny famatsian'ny fanjakana vola ny orinasa Jirama. Iena manodidina ny 300 miliara ariary io famatsiana io raha toa ka 400 miliara ariary izany teo aloha. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona indray no fetraka an'izany amin'ny saran'ny jiro alohan'ny mpanjifa.
eny anivo ny fonja kosa indray dia tsy ampy fitaovana ireo mpiambina. Io no isan'ny songadina androany tany amin'ny ministerany fitsararana raha nivory ny mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ambony ny fitantanana ny fonja na ny administration pénitentiaire. Mangataka fanampiana avy amin'ny fitondrana fohy be izy ireo araka izany. Raha nambaran'izy ireo dia ny filaminam-bahoaka no isan'ny tandrovana ao anatin'ny fiambinana ny fonja. Fanadiadiana. Natomboka androany filan-kevitra ambony fitantanan'ny fonja na ny Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire. Fivoriana izay natao tao amin'ny efitran'ny ministeran'ny fitsarana teny Faravohitra ary maritra roa andro. Hetsika fanao isa-taona izay andanian'ireo tompon'andraikitra isa-sokajiny ao amin'ny fitantanan'ny fonja izay mety ho fanatsarana ny fitantanan'ny fonja sy ny asa rehetra mahakasika izany. Kasika ny fitantanana ny mpiasa amin'ny ankapobeny fisondrotana isan-karazany ao amin'ny lafin'ny arakasa izateny samihafa mahakasika ny fandrarana ny fonja. Izay azo lazaina fa somary efa nilaozany toetrandro ihany zany raha miohatra amin'ny teo aloha ny resaka fiasan'ireny voafonja ireny ivelan'ny fonja travail pénitentiaire moa ny filaza azy amin'izao fotoana izao GVIR groupe volant d'intervention rapide izay sakelika anankiray misy ao anatin'ny fandrarana ny fonja. Toy ny sehatra rehetra dia misedra olana ihany koa ireo mpitantana ny fonja ireto. Ny tena manahirana azy ireo ary ilana fanampiana avy amin'ny fanjakana dia ny tsy fampiany fitaovana ampiasaina iambenana sy hamindrana ireo voafonja rehefa alefa ho tsaraina izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fitandronan'ny filaminana mantsy ny fitantanana ny fonja ka tokony ho jerena akaiky araka ny fanazavany Italia Général ny fitantanana ny fonja ihany. Zavatra manahirana amin'ny ankapobeny amin'izao fotsiny dia ny resaka hoentomanana eo amin'ny resaka fampitaovana zany raha tsy laza fa tsy ny resaka fitanterana ireny voafonja ireny makany amin'ny toeram-pitsarana ny atao fandrarana ny fonja ary dia isariana moa ny isain'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ihany satria arak'izay resahana zay raha ny aty amin'ny fandrarana ny fonja no atao hoe goragora ihany amin'ny resaka hoentomanana dia atao hoe mifandray daholo ihany reny ezaka ampanjariana ny fandriam-pahalemana ireny. Tsy mijanona hatreo amin'ny fisamborana ny jiolahy ihany no atao eo amin'ny fitandronan'ny filaminana. Ny fantsiana ny fitondran-tena anaty fonja dia manandanja tokoa. Tsy tokony atao ambany zavatra araka izany fanaraha-masy akaiky azy ireo satria mifanakaiky avokoa ireo singa mandrafitra ny fitandronan'ny filaminana sy fandriam-pahalemana rehetra ireo. Vaovao hafa kosa indray natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny politika nasionaly ho an'ny asa sy ny fananana arakasa teny amin'ny Paon d'Or Ivato 920 pejy ny boky mifehy io politika nasionaly io ka ny tanora no omendanja amin'izany. Voavita nefa ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy sy ny fanaovan-tsony teo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar dia nitsoaka mpanao gazety ireo ministra tompon'andraikitra raha toa ka aka fanazavana fanampy no mikasika ny fanatanterahana io politika io ny mpanao gazety. Fanadiadiana. Ny telo faingro isan-jaton'ny mponina eto amintsika ny trianasa araka ny tarehimarika navoaka ny BIT na ny Bureau International de Travail. Manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana anoratoviny avokoa ny valopolo isan-jaton'ny tanora eto amintsika ankehitriny. Antony mahatonga izany ny tsy fananana traikefa izay takiny ireo sehatra tsy miankina mialoha ny andraisana azy ireo. Fanontaniana mipetraka ny hoe fomba ahoana ny ananan'ny tanora eksperiansy na traikefa raha toa ka tsy miasa izy ireo. Tsy misy afa-tsy fanomezana fiofanana sy fandraisana ireo sehatra tsy miankina ireo tanora ao amin'ny sehatra ny asa no vahaolana akaiky ny ao anivon'ny conférence des travailleurs. Nisy zany teo ny hoe famporisihana ny secteur privé aloha mba handray mpiasa ary nisy ny atao hoe emploi des jeunes. Misy ireo le sehatra sasamihafa mpamatsy vola mpanao tohana ara-teknika sy arabola izay manokana fotoana sy vola mihitsy amin'ny hoe fanofanana ny tanora zany. Misy manana maîtrise, licence, baccalauréat nefany dia lasa chauffeur de taxi tsy hoe ratsy akory ny mitondra taxi fa mba misy zany zay tokony ho sahaza. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny fomba hanatanterahana ity politika panjakana ho an'ny asa sy ny fanofanana arakasa no soniavina androany ity. Hatreto aloha vola mitetina 420 miliara ariary no omena ny faritra 2020 hanamboarana sekoly teknika hoy ny Prime Ministre androany.
tsy nahitany teny ary tsy nahazona fanampanazavana momba izany ireo minisitra tompona andraikitra satria vao vita ny fanolorany anatota taratasy tamin'ny fomba ofisialy nitsoaka ireo mpanao gazety izy ireo. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe raha oviana vao hisy fiantraikany mivantana eo amin'ireo tanora tsy anasa eto amintsika ity politika mpanjakana ity. Ary inasa tokoa ve ka hitondra fanovana sa hijanona ho resabe toy ny PND na ny paikadina tao Tenasy ny mpitondra izay tsy afaka ambavan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha ny fampanantenana no be vahaolana mivaingana hita maso ary azo tsapahitanana nefa no ilain'ny vahoaka. Lafim-baovao hafa kosa indray nahitana fiakaran'ny clown zezika eny amin'ireo mpanjara raha toa ka 900 ariary no nividianana izany teo aloha dia 404 ariary no hividianan'ireo tantsaha izany amin'izao fotoana izao. Mety hisy fiantraikany amin'ny vidim-bokatra eny an-tsena izany amin'ny taona ho avy na izany aza dia mandeha ny tsena ho an'ireo mpivarotra zezika sy masomboly eto amintsika. Ireo mpamboly vary sy anana manodidina Antananarivo renivohitra no tena mpanjifa ireo vokatra eto andrenivohitra. Fanampanazavana. Tsy maharaka avy any fotony ny zezika hoe ireo mpanjara raha nanontaniana momba ny fiakaran'ny vidiny. Ny urée no tena ahitana io fiakarana io. Raha 900 ariary zany teo aloha, niakatra 404 ariary ny kilao amin'izao fotoana izao. Ny vidin'ny zezika zany amin'izao fotoana izao dia nisy fiakarany be mihitsy. Ny urée zao tafiakatra 404 ariary ny kilao amin'izao. Sady sarotrarotra kely izy zany tamin'ity an'ity. Na izany aza mandeha ny tsena hoe ireo mpivarotra 10 kilao no miakatra no vidin'ireo tantsaha mpamokatra ary ireo manodidina ny Antananarivo renivohitra no tena mpanjifa azy ireo. Ety toerana zao misy ihany koa ny olona vitsivitsy mividy masomboly eto aminay faritra amin'ny party ambanivohitra faritra Avoloa iny hatrany Ambohijanaka any. Faritra sisisisiny rehetrarehetra iny zany. Mandeha tsara ny masomboly amin'izao metomboka fahavaratra izao satria milatsaka ny orana dia mividy masomboly daholo ny olona tia mamboly daholo zany ilay olona amin'izao. Velotaraina ireo tantsaha mpamokatra manoloana io fiakaran'ny vidin-jezika io na ho an'ireo mpamboly vary izany na ho an'ireo mpamboly voly avitra. Ankoatr'izay misedra olana amin'ny lalam-barotra hamoahana ny vokatra izy ireo. Ho an'ity mpamboly anana ity ohatra ampahany ihany amin'ny vokatra no alaina hoentina eny an-tsena. Zezika omby kisoa dia ndraindray zany manao an'ilay zezika produit hoe asiana urée kely. Ohatr'izay fa ilay urée zany tena kely zany ilay izy fa tsy takatra amin'ilay fahefana vidy zany amin'ilay lafo ilay urée zao. Dia asiana kely nefa zezika gasy no tena ampiasaina ity zao. Mandeha amin'ny sibika zao izy ireny. Dia miankina amin'izay azo ity zany sy miankina amin'ilay tsena hoe tsaratsara ve ilay tsena dia afaka mitondra betsaka kilasy ny tsena dia vitsy. Ny hafa kosa misafidy ny aka-panelanelana ka mivarotra izany ambongadiny. Ny mpanelanelana avy eo no mitady ny lalam-barotra sy ny fomba rehetra halafosany ny vokatra. Arakaraka ianao io raha ohatra ianao hoe manam-bola tonga dia omena anazy dia afaka tonga dia omenao vola tsy manana ianao dia tapitra ny anana ilay tia tsara zay vao manome vola ianao tsy manino. Izany arakaraka ny tsena io ndraindray ny tsena ratsy ohatr'izay. Efa ratsy ny tsena aloha dia maty ohatra mbo metimety ny tsena dia mahavoy ihany ianao. Ny trangan-javatra tahaka izao no mampiakatra ny vidiny entana eny an-tsena rehefa miakatra ny vokatra. Tsy maintsy akatombony ireo mpamboly, ny mpanelanelana, ny mpamongady ary ny mpaninjara. Ny mpanjifa araka izany no mibaby ny fiakaran'ny akora fototra fampiasan'ireo tantsaha amin'ny fambolena. Fa iverina eto Antananarivo isika ato anatin'ity fanadihadiana ity rakotra setroka Antananarivo nandritra ny farany herinandro teo 20% ny rivotra eto Madagasikara no simba ary tsy azo harena intsony raha nambaran'ireo manam-pahaizana. Antony iray mampitarazoka ny orana raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny sampanampamatatra ny toetry ny andro. Fa olana vonjomaika moa no hita ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny fandrotsahana orana artifisialy izay atao manomboka rahampitso fanadihadiana. Tortanety setroky ny orinasa ny fandorana isan-karazany ireo amin'ny ankapobeny no mandoto ny rivotra. Raha ny statistika navoakan'ny ministeran'ny tontolo iainana farany tamin'ny taona lasa 700 ny rano 20% ny rivotra ary 30% ny tany no maloto tanteraka amin'izao fotoana izao. Tato anatin'ny 2 andro izao ny anatevina ny setroka eto andrenivohitra. Raha ny fanazavana azo tortanety ny fanesy tany Ankazobe, Moramanga, Anosy Be Anala ary Tsiodrivotra netin'izy ireny no antony
tamin'ny setroka iny efa toe-javatra pitranga eto andrenivohitra nefa ny setroka tahaka izao isan'ny taona indrindra fa manomboka ny volana septambra saingy ny amafy ary ny anatevina izany tamin'ity taona ity ary amiafy ihany koa ny vokany raha tsy misy ny fepetra raisina. Pollution eto Madagasikara zany no resahana dia hita hoe tsy dia miroso loatra ny fiadiana aminy zany. Tsy maloto ny tany zany ao anatin'ilay maloto fa ny fifangaroan'ny tany sy ny rivotra sy ny rano dia tena vo daholo zany. Ny jerena amin'ny akapeny dia efa voadona daholo izay lafiny telo izay eto Madagasikara. Tokony ampitomboana ny verdure hazo ny tiana lazaina amin'izay satria raha vao mihaino hazo io dia miaina zany ny tany oxygène dia mitombo ny gaz carbonique ary io no manamaizina an'ilay rivotra dia mitombo ny rivotra mainty dia mitombo ny ara-pahasalamana tsy ao amin'ny ara-dalàna dia ara-ekonomika koa zany izy fiantraikany PDB. Mahatratra 200°C ny hafanana entin'ny doro-tanety raha toka 30°C farafahakeliny ny hafanana entin'ny masoandro. Fiantraikany govana amin'ny toetry ny andro no setriny izany raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sambana pahalala ny toetry ny andro. Tokony mangatsiaka zany ny tany amin'ny alina kanefa no le doro-tanety dia vao maika mihamafana efa tokony ho avy ny orana efa tokony ho avy ny orana saingy vokatry le hafanana dia tsy mety tafaforona le rahona ary raha tafaforona ary ny rahona mbola maivana dia mbola zakan'ny atmosfera tsara dia tsy mety mirotsaka le. New Delhi, Pékin, Mexico, Paris, Tokyo anisan'ny renivohitra voasokajin'ny OMS ho maloto indrindra eto an-tany ireo. Raha ny toe-javatra eto amintsika tsy ho ela dia ho anisan'ny renivohitra ireny Antananarivo. Raha ny fantatra manoloana ny zava-misy ankehitriny andefa orana artifisialy ny fanjakana manomboka raha ampitso ny vahaolana lavitrezaka hatreto mbola tsy misy tokotaniny. Lafim-baovao hafa kosa indray sarotra ny hamahanana ilay ady tany izay mampifanolana ny mponina eny Antomadinika sy ny ministry ny fiompiana teo aloha Joseph Martin Randriamampianina na i Dadafara ny andaniny milaza ny fisiany tsy fandriampahalemana amin'ny famefena ilay lalan'ny mponina. Ny ankilany kosa manohitra izany. Inona no tena zava-misy marina ato anatin'ity fanadihadiany Mikaela Ramarla ity no hanomezana anao ny antsiprian'izay. Niakatra fitsaran'androany ny raharaha tany tetsy Antomadinika izay nampifanolana ireo mponina sy ny ministry ny fiompiana teo aloha. Raha ny vaovao tamin'ity androany ity mbola mitoy ny alarobia ho avy izao ny toy nyity raharaha ity isan'ireo takiany mponina ny ivahan'ny lalana maika. Raha ny fanazavan'ny mpisolovava azy ireo tsy nahazo alalana ny ministry ny fiompiana teo aloha amin'ny fanapahana ny lalan'ireo mponina Antomadinika. Milaza ilay olona fa hoe nahazo autorisation avy amin'ny commune kanefa ny autorisation vakiko teo zany le autorisation voaraindry zareo zay nalefany tao anatin'ny fitsarana misy condition be tabe iny ao anatiny ao dia mampilaza le hoe le alina fa hoe tsy maintsy hajaina ny zoan'ny olona manodidina sy ny olona rehetrarehetra voakasika ty zavatra ty dia ny vahoaka eo zany. Nahoana napetraka ihany ary le tambony efa misy an'izay voasoratra anatiny any eo le autorisation. Voalaza koa anatiny autorisation amin'ny article 14 dia ny hoe tsy azo atao ny mametrametraka fotsiny zavatra eo fa tsy maintsy ekena sy arahana ny fenitra momba ny fiarahamonina dia hoe tsy atao midepasy amin'ny tombotsoan'ny vahoaka le zavatra. Zay koa voalaza ao. Fendrareo ihany lizy dia le lara-voaka misy ny tapenana. Zay nataon'olona fa hoe manapaka lalana manapaka lalan-draha. Etsy ankilany manome fanazavana momba ity raharaha ity ny ministry ny fiompiana teo aloha. Raha ny fanazavany hatrany fanampiana ho an'ny mponina no nataony tamin'ny namboarany lalankely miodina ny tamboho najorony tamin'ny alalan'ny IMO. Mitsipaka ny tsao rehetra mikasika ity raharaha tany etsy Antomadinika ity ny tenany. Dia navelany eto foana hatramin'izay fa amin'izao fotoana izao kosa misy ilana an'ilay tany. Ka mba hikarakarana tany amin'izay zahay dia nangataka autorisation tamin'ny commune zahay hamefan'ilay tany dia misy permis de construire ara-dalàna zany io tany io ny fefy ary nangataka koa zay fahazoan-dalana autorisation hamelina an'ilay lalana fa le olona manohana anay kosa ny fokon'olona izy tsisy mikorontana mihitsy ary io nahazo lalana tamin'ny lehibe ny fokotany sy ny autorité rehetrarehetra. Niaraka ny rodorody teny amin'ny fitsarana tamin'ity androany ity ireo mponina voakasika tamin'ny raharaha tany etsy Antomadinika. Mbola andrasana amin'ny alarobia ny valim-pitsarana momba ilay solotenan'ny mponina izay voalaza mandrava ilay tamboho mibahana ny lalan'ny mponina.
Mbola eo amin'izay fimenomena ny mponina eny anivon'ny Fokontany izay hatrany mimenomenona ny mponina eny Andotam-Penankasimo amin'izao fotoana izao. Antony nosoloana ny se Fokontany ary ny se Fokontany lefitra no nisolo azy vonjomaika. Mbola tsy fantatra mazava ny antony ity fanapahan-kevitra ity didiko felehibe avy amin'ny distrika kosa no nahatonga izany araka ny fanadihadiany Gaitandry Antsilavo. Mangataka ny fidianana ny se Fokontany ny ankamaroan'ny mponina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Olona teratany manana fifandraisana tsara amin'ny mponina rehetra, mahafantatra ny lalàna manan-kery ary mampiatra izany ao anivon'ny fiarahamonina ary afaka mampandroso. Raha ny zava-misy hatramin'izay ny distrika no manindry ny se Fokontany hiaso amin'ny Fokontany iray. Misy zany ohatrany hoe nisy olona ohatrany hoe solon'ny taorana zany. Dia izay zany gaga be satria izay fokon'olona zany tsy mahafantatra zao. Kono fidina mihitsy le président Fokontany fa tsy atolotra be ohatrany fotsiny. Tokony fanarahana amin'ny vahoaka fa tsy hoe izay tiana atao dia atao hoe natolotry ny distrika ao dia inony ao. Dia nefa le izy anao président anay aty dia manahirana be fa tokony any amin'ny tandrifiny any no atao fa tsy mety aty. Tsy ilaina ny fifidianana fa teny rana amin'ilay vahoaka ety anivon'ny fotony ety amin'ny Fokontany no olona mipetraka eo amin'ny président Fokontany. Olona manana fifandraisana tsara ao amin'ny mponina rehetra ao amin'ny Fokontany, manaja ny mangarahara, mitatitra amin'ny mponina ny zava-misy sy mitranga eo anivon'ny Fokontany adidiny, mahafantatra ny lalàna manan-kery ary mampiatra izany eo anivon'ny fiarahamonina. Olona afaka mampandroso ny Fokontany misy azy ary indrindra amin'ny fitantanana ary mamany disadisa misy ao anatin'ny Fokontany. Araka izany, tokony hovidiana ny se Fokontany fa tsy olona mitendrena. Nanamafy izany ny se Fokontany iray no antononay androany. Afaka mandresy lahatra amin'ny olona, afaka ihany koa mamany olana, andraiky ny raha teo koa zany zavatra efa nataony formation dia zavatra dia tokony ho avy eo zany miainga ilay chef Fokontany na ny adjoint chef Fokontany sy ny komity miaraka aminy. Amin'izay fotoana izay avy hatrany dia mandeha tsy voizina intsony ilay fanatanterahana sy fanabeazana an'ilay olom-pirenena. Ny volana septambra lasa teo no efa nisy antsoavy nataon'ireo fikambanan'ny se Fokontany ny anaovana fifidianana ireo lehiben'ny Fokontany fa tsy ho tendrena tahaka an'izay nisy teo aloha intsony. Fanatsarana sy fampandehanan-draharaha ary ho fampandrosoana eo anivon'ny Fokontany no antony izany. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao indray ny vaovao mampalahelo banga iray indray ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety maty notsatoana ny antsy ny aliny zoma lasa teo tetsy amin'ny Rasalamandra-voangy ambony Ramika na Ratovoherinirina Michel mpanao sary hitatra sy mpanao sary ho an'ny gazety Taratra. Mpanendaka roa no fantatra fa nanao ny asa ratsy mandidina ny tamin'ny valora alina ary naka ny finday sy ny solosaina teny aminy. Nahita ny zava-misy moa ny mponina mandidina saingy tsy afanaanoatra fa atody miady amam-bato ihany manoloana ny basy teny ampelantanan'ireo jiolahy izay eto amin'ny fahitalavitra kolo sy ao amin'ny onjam-peokolo dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny teny amin'ny Talarary Asina kosa ny herinandro ny avatsa UPM fampiratiana ireo sangan'asan'ireo mpikambana mbola perinasa no nototosaina mandritra ity hetsika ity tsy mifidy taona ny fiangaliana ny asa soratra ary afaka mikala izany avokoa na ny efa nahazo taona na ny mbola tanora fanadihadiana. Manana ny lanjany eo amin'ny tantaran'ny firenena sy ny hoaviny ny aisoratra azo lazaina fa maro no liana amin'izany. Manaprovy izany ity tovovavy vao 17 taona ity dia efa mpikambana ao amin'ny avatsa UPM. Mieritreritra ny sandratra misehatra ambonimbony kokoa izy amin'ny asa soratra io na dia mbola ao anatin'ny kilasym-panadinana azy. Tononkalo, poezia, tantara foronina izay no iangalian'ny lilahy. Ny zavatra iainana amin'ny fiainana andavanandro no tena ifatoan'ny asa sorany indrindra fa ny fitiavana sy ny fiainana andavanandro. 12 taona nanomboka nanoratra dia tamin'ny taona 2014 niditra mpikambana avatsa ho an'ny tanora mitovy ahy dia niafatra ho azy zany mazotoa mamaky teny malagasy mamaky ny asa soratra ny mpanoratra dia rehefa misy fihetsem-po manorata fa zavatra lehibe ho an'ny mpamaky ny zavatra voasoratra ny mpanoratra. Hitako zany hoe amin'ilay za manoratra mandalina kokoa zany teny malagasy satria tsy ataoko ambany zavatra le teny malagasy fa zavatra ilaina le izy amin'ny fivoarantsika eto Madagasikara. Hetsika fanao isan-taona izao hetsika izao mba hiaona ny mpakafy ny asa soratra ireo mpanoratra amin'ny perinasa amin'ireo mpakafy. Efa fanao ny avatsa UPM isan-taona isaky ny herinandro farany amin'ny volana oktobra ny herinandro ny avatsa
dia nanomboka an'io mazava ho azy enina amby roapolo oktobra fionan'ny mpanoratra amperim-panoratana sy ireo mpanoratra anaty fandaram-pianarana sy ireo mpanoratra manerana ny mpiambana ao anatin'ny avatsy UPM amin'ny sampana izay misy sy ny foibe moa mazava ho azy ny eto Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina fionan'ireo amin'ny mpankafy soratra ny mpianatra mpampianatra ny mpikaroka izay le herinandro ny avatsy UPM ny mampiavaka ny tamin'ity taona ity dia ny lohahevitra manao hoe aina sy aja ho amin'ny fahaleovan-tenam-pirenena ny teny sy ny soratra malagasy izany hoe hiariary eto an-trano izany fa fanahy ny firenena ny soratra ary ny fampiasana ny teny malagasy mifanohitra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena izay raha tsy izay tsika tsy mahaleo tena. Misy kosa mpanoratra izay mivoy sy maneho ny hevitra amin'ny alalan'ny asa soratra mahakasika ireo olana mianjady amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro. Amin'ny alalan'ny soratra toy itony no ahafantarana ny hafatra ambadika tian'ny poeta, maneho ny talentany sy hitoriany ny vai mampagirifiry ny mponina andavanandro sy ny zavatra miafina ao ambadika ireny asa soratra ireny. Ny faharesena no antony, tsy faharesena no antony izao. Fa fanahy niko aneo alahelo fa ny olon-dratsy dia andrasany helo. Izay no heveriko ny fomba fiady raha tsy nety dia ataoko azafady. Iny vaovao kolontsaina iny ihany koa no entina namarana ny vaovao teto an-toerana fa mikasika ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia tafakatra 70 ireo olona maty vokatry ny horohorontany ny tranga tany Afghanistan, Inde sy Pakistan ny maraina teo raha nitatitra farany voaray. 12 tamin'izy ireo no mpianatra izay maty vokatry ny fifanosehana ny tranga tao anatin'izay. Mahery izato kosa ireo olona naratra tany Pakistan manoloana izany. 7.5 teo amin'ny marjefiny Richter no herin'ilay horohorontany. Trano lehibe tany Kaboul, New Delhi sy Islamabad misa 700 no nirodana vokatry ny horohorontany ny maraina teo. Fa fehi-kevitra ao anatin'ny teboka miisa 70 no tapaka tany Bruxelles ny arahan'ny vondrona Eoropeanina sy ny firenena ao Balkan mikasika ilay olan'ny fifindramona fobe any Eropa amin'izao fotoana izao. Any Eropa izay ihany koa voaporofo izao fa nahalalany osika izay nataon'ny orinasa Volkswagen ny vondrona Eoropeanina efa ho roa taona saingy ny ninangina hatrany. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Vinapetraka ny anorenana ivitoerana iray etsy andraisana ireo mpifindramona toy ny Grèce sy Allemagne ankehitriny. Ny 5 alina any amin'ireo ivitoerana no apetraka ny Grèce ary 5 alina ambiny any amin'ireo firenekafa ialokalofan'ireo mpifindramona. Vahaolana vaovao sy nahitana maritrimaritra iraisana hatramin'izay teo aloha saingy nahitana vahaolana izany tao anatin'ny fiaonana tany Bruxelles ny farany herinandro lasa teo amin'ireo tompona andraikitry ny vondrona Eoropeanina sy ny firenena 20 mikambana ao anatiny. Raha ny fampanantenana sy ny tokona mimbaran'ny filoha Grika Alexis Tsipras efa tafapetraka mialohan'ny farantaona 2024 izao ireo ivitoerana 3 alina andraisana ireo mpifindramona ao aminy. Mikasika ny rarahan'ny orinasa Volkswagen kosa indray minimikipy tsy miresaka ity olana nataon'ny orinasa Volkswagen ity ny vondrona Eoropeana tato anatin'ny roa taona. Raha ny fanambarana vokan'ny Financial Times ao Maly tao anatin'ny fanadihadiana nataony nanomboka ny taona 2024 no efa nalala izany vondrona Eoropeana. Efa namoaka tatitra mikasika ny tsy fanajana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny vokatra vokariny sapandrara misahana izany teo anivon'ny orinasa saingy tsy nisy fanapa-kevitra niraisiny. Nisy ary nitoetrany fanaovana osika ao anatin'ny fitsiriana ny fanajana ny fenitra tokony ho arahin'ny orinasa Allemand ity amin'ireo fiara vokariny. Kolikoly avolenta ary ve izany no iarahan'ny vondrona Eoropeana amin'ity raharaha ity izay mahalala ny olana saingy minimangina. Nanomboka ny volana septambra lasa teo raha tsy haivina ny nipoiran'ny vaovao mikasika ity olana ity tao anatin'ny lahatsoratra an-gazety navoakan'ny tompona andraikitra Amerikana. Andrasana ny mety ho toy ny raharaha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay. Iazakazahana indray ny fananganana ny rafitra mahaleo tena misahana ny fifidianana saika raha-pitso avokoa no anatontosana ny fifidianana izay hosolo tena atolotra ao anatin'ireo rafitra manana anjara toerana ao. Ny zoma izao kosa no tokony ho fantatra daholo ireo mpikambana maharitra isan'ny vaovao nisongadina ara-politika tamin'ity androany ity fa teo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana amin'ny fampiasam-bola no antony goavana manakana ny fidiran'ny mpampiasa vola vahiny eto amin'ny firenena malagasy. Nambarany solitena ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana androany. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia maloty ny 20% ny rivotra eto Madagasikara vokatry ny doro tanety sy ny setroky ny orinasa.
io no antony natonga ny setroka natevimbe ny farany herinandro lasa teo. Ampahafantarina aminao mpijery sy ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra kolo fa isy ny fanatsarana ny fampahalalam-baovao manomboka amin'ny 7 arivo indray no anarahanao ny lohateny-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny kolo isanandro. Dia izay ihany koa tompoko klasy tompoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'izao takarivo izao. Mankasitraka fiainao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI.